Jaona toko 9. Ny mpanoradalàna sy ny fariseho ny ampanga vehivavy ray tratrany jangajanga. Jaona toko 9 andininy 1 hatramin'ny 2. Fa Jesosy kosa nankany tendrombohitra Oliva. Ary noho ny maraina koa dia nankeo ankianjan'ny tempoly indray Jesosy, ary ny vahoaka rehetra nanatina azy, dia nipetraka izy ka nampianatra azy. Ary nisy vehivavy anankiray azo nijangajanga nentin'ny mpanoradalàna sy ny fariseho. Ary rehefa napetrany teo afovoany izy, dia hoy ireo taminy, mpampianatra ô, ity vehivavy ity azo olantanana ny jangajanga. Ary eo amin'ny lalàna, Mosesy dia nandidy antsika fa hotoraham-bato izay vehivavy manao toy izany. Deuteronomia 2:20 andininy 2:20 hatramin'ny 4:20. Fa ahoana kosa hoy ianao? Zany no nolazainy hakany fanahy azy mba hahazony izay hiampangany azy. Fa Jesosy niondrika ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny rantsan-tanany. Ary raha naharitra nanontany azy ireo, dia nitraka izy ka nanao taminy hoe, izay tsy nanota eo aminareo no aoka hitora-bato azy voalohany. Dia niondrika indray izy ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny rantsan-tanany. Ary raha nandre zany izy, dia nivoaka tsirairay hatramin'ny zokinjokiny ka hatramin'ny zandrinjandriny. Ary Jesosy rery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy teo. Ary rehefa nitraka Jesosy dia hoy izy taminy, raha vehivavy, aiza ireny? Tsy nisy nanameloka anao va? Ary hoy izy, tsy misy tompoko. Dia hoy Jesosy, zaho koa dia tsy manameloka anao. Mandehana, ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony. Tonga avy any an-danitra Jesosy. Izy no ilay Kristy. Izy no fahazavan'izao tontolo izao. Jaona 9 andininy 12 hatramin'ny 13. Ary Jesosy niteny tamin'ny olona indray ka nanao hoe, izao no fahazavan'izao tontolo izao, izay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina, fa hanana ny fahazavanaina. Ary hoy ny fariseho taminy, ianao manambara ny tenanao, koa tsy marina ny fanambaranao. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, na dia manambara ny tenako azaho, dia marina ny fanambarako, satria fantatro izay niaviako sy izay alehako, fa ianareo kosa tsy mahalala izay iaviako na izay alehako. Ianareo mitsara araky ny nofo, izaho tsy mitsara olona na dia iray akory aza. Ary na dia mitsara azaho, dia marina ny fitsarako, satria tsy irery aho, fa izaho sy ny ray izay naniraka ahy. Ary voasoratra ao amin'ny lalànanareo fa marina ny fanambaran'ny olona roalahy. Deuteronomia 7:10 andininy 15. Izaho no manambara ny tenako, ary ny ray izay naniraka ahy dia manambara ahy koa. Dia hoy ireo taminy, aiza izay rainao? Jesosy namaly hoe, samy tsy fantatrareo na izaho na ny raiko. Raha nahalala ahy ianareo, dia ho nahalala ny raiko koa. Izany teny izany no nolazainy Jesosy teo akaiky ny fandatsahany rakitra, raha nampianatra teo ankianjan'ny tempoly izy. Ary tsy nisy olona nisambotra azy, satria tsy mbola tonga ny fotoanany. Ary hoy indray Jesosy taminy, handeha aho, ary hitady ahy ianareo, ary ho faty amin'ny fahotanareo. Izay alehako tsy azonareo aleha. Dia hoy ny jiosy, hamono tena va izy no manao hoe, izay alehako tsy azonareo aleha? Fa hoy izy taminy, ianareo avy aty ambany, izaho avy any ambony.
Ianareo avy amin'izao tontolo izao, izaho tsy mba avy amin'izao tontolo izao. Koa izany no nilazako taminareo fa ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Fa raha tsy mino ianareo fa izaho no izy, dia ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Dia hoy ireo taminy, iza moa ianao? Hoy Jesosy taminy, ilay nilazaiko taminareo hatramin'ny voalohany. Manana zavatra maro ilazana sy itsarana anareo aho, satria marina izay naniraka. Ary izay zavatra efa reko taminy no lazaiko amin'izao tontolo izao. Tsy fantany fa ny Ray no nilazainy taminy. Ka dia hoy Jesosy, rehefa sandratrareo ny zanak'olona, dia ho fantatrareo fa izaho no izy. Ary tsy manao na inona ho ahy aho, fa araka nampianarin'ny Raiko aho no ilazako izany zavatra izany. Ary izay naniraka dia eto amiko. Tsy nandao ahy ho irery izy, satria izaho manao izay sitrany mandrakariva. Raha nanao izany teny izany Jesosy, dia maro no nino azy. Jesosy no ilay Kristy. Lehibe no i Abrahama izy. Jaona 4:1-7 Dia hoy Jesosy tamin'ny jiosy izay nino azy, raha maharitra miteniko ianareo dia ho mpianatra tokoa, ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina hahafaka anareo tsy ho andevo. Ary ireo dia namaly azy ka nanao hoe, taranak'i Abrahama zahay, fa tsy mandevo n'olona hatr'izay ely izay. Ko nahoana no ataonao hoe ho afaka ianareo? Jesosy namaly azy hoe, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, fa izay rehetra manota dia andevo ny ota. Fa ny andevo tsy mitoetra ao trano mandrakariva, fa ny zanaka no mitoetra ao mandrakariva. Koa raha ny zanaka no hahafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo. Fantatro ihany fa taranak'i Abrahama ianareo, nefa mitady hamono ahy, satria ny teniko tsy mitombo ao anatinareo. Izay efa hitako tamin'ny Ray no lazaiko, ary ianareo kosa manao izay renareo tamin'ny rainareo. Dia namaly ireo ka nanao taminy hoe, Abrahama no rainay. Hoy Jesosy taminy, raha zanak'i Abrahama ianareo, dia ny asan'i Abrahama no hataonareo. Fa ankehitriny ianareo mitady hamono ahy, izay lehilahy nilaza ny marina taminareo, dia izay efa reko tamin'Andriamanitra. Tsy mba nanao izany Abrahama. Ianareo manao ny asan'ny rainareo. Hoy ireo taminy, tsy mba teraka avy tamin'ny fijangajangany zahay, iray izahay dia Andriamanitra ihany. Hoy Jesosy taminy, raha Andriamanitra ny rainareo, dia ho tia ianareo, satria avy tamin'Andriamanitra no nivoahako sy nankanesako aty. Fa izaho tsy tonga ho ahy, fa izy no naniraka. Nahoana ny tsy azonareo ny teniko, satria tsy mahay miaino ny teniko ianareo. Ianareo avy tamin'ny devoly rainareo, ka izay sitraky ny rainareo no tianareo hatao. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha, ary tsy nitoetra tamin'ny marina, satria tsy misy marina aminy. Raha mandangy izy, dia ny azy no lazainy, satria mpandangy izy sady rainy langa. Fa satria milaza ny marina aho, dia tsy inonareo. Iza moa aminareo no mampiseho ahy ho nanota? Raha ny marina no lazaiko, nahoana ianareo no tsy mino ahy? Izay avy amin'Andriamanitra dia miaino ny tenin'Andriamanitra. Izany no tsy hainonareo, satria tsy mba avy amin'Andriamanitra ianareo. Dia namaly ny jiosy ka nanao taminy hoe, tsy marina va ny filazanay fa Samaritanina ianao sady manana demoni? Jesosy namaly hoe, izaho tsy manana demoni,
fa mankalaza ny raiko, ary ianareo kosa mahafa-boninahitra. Fa izaho tsy mitady ny voninahitro, misy iray mitady sy mitsara. Lazaiko aminareo marina de marina tokoa, raha misy olona mitandrina ny teniko, dia tsy mba hahita fahafatesana izy mandrak'izay. De hoy ny Jiosy taminy, fantatray ankehitriny fa manana de ny ianao. Efa maty Abrahama sy ny mpaminany, nefa hoy ianao, raha misy olona mitandrina ny teniko de tsy mba hanandrana fahafatesana izy mandrak'izay. Moa ianao va lehibe no Abrahama rainay, zay efa maty, sady efa maty koa ny mpaminany. Manao anao iza moa ianao? Jesosy namaly hoe, raha mankalaza ny tenako aho, dia tsinitsinina ny lazako. Ny raiko, zay ataonareo fa Andriamanitrareo, izy no mankalaza ahy. Tsy fantatrareo izy, fa izaho no mahalala azy. Ary raha hoy izaho tsy fantatro izy, de mba mpandanga tahaka anareo koa aho. Nefa mahalala azy aho, ka mitandrina ny teniny. Ravoravo Abrahama rainareo hahita ny androko, ary nahita izy ka faly. De hoy ny Jiosy taminy, tsy mbola 50 taona akory ianao, ka de efa nahita ny Abrahama va? Hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa, fony tsy mbola ary Abrahama, de izy aho. De nakavato hitoraka azy ny olona, fa Jesosy niery ka niala teo ankianjan'ny tempoly.